Tompoko lahy sy tompoko vavy, misaotra mandrakarivan'Andriamanitra ny tendranahary antsika jiaby fa samy velonay soamantsara ka tratry ity taom-baovao 2020 ity. Na dia mifamafao eo amin'ny fiainantsika ny tsara sy ny ratsy, dia isaorantsika mandrakariva ny Andriamanitra be fahasoavana izay mbola nagnome antsika tsirairay avy tombotaona iray indray. Amin'ny anaran'ny Fiangonana Adventiste amin'ny Tanzania 7 Fédération Madagasikara Avaratra no itenenanay eto mitondra ny fiarabana sy firarian-tsoa ho antsika tsirairay avy, satria mbola nomen'Andriamanitra izany tombotsoa izany isika. Amin'ny taom-baovao tahaka izao dia zava-dehibe mandrakariva ny mametraka tanjona tsara eo amin'ny fiainantsika, fomba fanao izay ankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Matetika nefa dia hadinin'ny olona ny mametraka ireo fikasana tsara na ireo tanjona tsara ireny hotratrarina eo amin'ny fiainany. Hadinin'ny olona ny mametraka izany eo am-pelatanan'Andriamanitra izay manana ny hery rehetra azona manatanteraka izany. Tamin'ny tanàna anankiray dia nisy mpanao publicitaire lehibe anankiray, ka ity mpanao publicitaire ity dia nahitana soratra amin'ny teny frantsay izy io, dia tahaka izao zany ny soratra voasoratra teo amin'ity mpanao publicitaire ity: soyez maître de votre destinée. Raha adika tsotsotra amin'ny teny malagasy, ny tiany ambara dia hoe ny tsirairay avy no mifehy na koa hoe tompony ho aviny sy ny iafarany. Ny tsirairay avy dia mifehy na tompony tanjona na izay iafarany fiainany. Amin'ny lafiny anankiray dia marina ny fanambarana fa isika olombelona dia irian'Andriamanitra mba hanana tanjona, fikasana tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana, indrindra amin'ny fiandohan'ny taom-baovao tahaka izao. Ny zavatra tsy tokony ho adino kosa nefa dia betsaka ireo toe-javatra izay tsy azontsika fehezina eo amin'ny fiainana. Betsaka ireo zavatra izay tsy miankina amin'ny fahaizana, ny faniriana na ny fahalalantsika olombelona, koa eo anatreny ireo toe-javatra izay tsy azontsika fehezina ireo, dia Andriamanitra irery havana no afaka manampy antsika tsirairay avy ny amin'ireo fikasana tsara izay tiantsika hotratrarina eo amin'ny fiainantsika. Koa eo anatreny izany rehetra izany dia safidy tsara indrindra ny mametraka sy manankina ny fikasantsika tsirairay avy amin'ny ho avy eo am-pelatanan'Andriamanitra irery ihany. Ny Baiboly dia feno torohevitra mahasoa ny amin'ny fikatsahana ny ho avy tsara eo amin'ny fiainana. Misy toko sy andininy anankiroa izay tiako hovakiana amintsika mba ho afatra amintsika tsirairay avy ho amin'ity taom-baovao ity. Ny toko sy andininy voalohany dia arak'izay hita ao amin'ny obolana 220 ka ny andininy 9. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ankino amin'ny Jehova ny asanao, dia ho lavorary izay kasainao. Ny toko sy andininy 2 dia arak'izay hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina, toko 2:17. Filipianina toko 2:17, izay manao hoe
fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Koa Andriamanitra ne no omba antsika tsirairay avy mba samy ahatratra ireo tanjona tsara kasaina eo ambany fitarian'ny fanahin'Andriamanitra ka ahatonga antsika ho olona izay ahazo ny tsara sy izay mahasoa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva noho ny amin'ny fidiran'Andriamanitra antsehatra. Amen. Andriamanitra ndre nanarinay izay any an-danitro, tsy hainay ny angina tsy hitondra fisaorana fiderana fankalazana fa nomezam-boninahitra ny anaranao, satria nomenao tombony taona indray izahay dia izao taona 424 izao. Tsy noho ny fahatsaranay izany na noho ny tsy fanananay tsiny fa noho ny amin'ny fahasoavanao mamindra fo. Mamelany eloka ary mamindrafo aminay mandrakariva. Tompo ray malala maniry hanatratra tanjona tsara eo amin'ny fiainanay izay tsirairay avy, ny angatahanay dia ny mba anampianao anay tsirairay, ny anomezanao anay ny hery, ny hiarovanao anay amin'ny ratsy, ary irinao ny mba ametrahana ny fikasana tsara rehetra eo amin'ny fiainanay eo amin'ny mpilatananao. Koa mienoa ny vavaka sandratray amin'ity taom-baovao manomboka ity, koa dia valio izahay tsirairay avy araka ny habeny ny fahasoavanao. Fatononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.